Niteraka resabe teo aloha teo ny mikasika ny tombony na koa fa tiantoka amin'ny fiarahan'ny Madagasikara amin'ny SADC izay sampany raharaha iraisam-pirenena misahana ny fanakalozana ara-barotra aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika. Nahoraka koa fa raha miteo ny tsy fanomezan'ity rafitra ity avaram-patana ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy. Man'ny FLN zany hatramin'izay dia fanambarantsika fa ny SADC dia miasa ho an'ny vondrona iraisam-pirenena. Ny asan'ny SADC ao anatin'izay dia ny amerina ny Madagasikara ao anatin'ny ordre constitutionnel, izany hoe ivelan'ny constitution tsika dia ataon'izay tena ampiverina tsika ao anatin'ilay ordre constitutionnel. Izy tsy miraharaha na ilay constitution taloha no averina eo na ahitsinao na isy constitution vaovao apetraka ao. Tsy izay ny zava-dehibe aminy fa ny zava-dehibe aminy dia hoe mametraka constitution vaovao ianao izay tsy manipaka ny fijoroany ny communauté internationale miara-miasa amin'ny firenenao ary manomana ifidianana amin'ny fomba olom-boafidy avy amin'ny vahoaka indray. Dia izay fivelenany Madagasikara ao anatin'ny ordre constitutionnel zay ny masoany zay. Tsy manampy an'ny Madagasikara amin'izay olana misy eto Madagasikara izy toy ny hoe jiro na rano na ny fahasahiranana rehetrarehetra, fa manampy an'ny Madagasikara izy amin'ny resaka famerenana ny firenena ao anatin'ny ordre constitutionnel. Ho an'ny antoko politika FLN na Front de Libération Nationale dia efa nanana fomba fiasa lasitra hatramin'izay izay tsy miaro ny tombotsoan'ireo firenena mikambana ao anatiny ity rafitra ity fa miaro ny tombotsoan'ilay vondrona fotsiny. Miala amin'ny firenena mikambana nefa isika, hoy ny mpandrindra nasionalin'ny FLN Iada Jean-Pierre, raha vao miala anatin'ny SADC satria rafitra anaty firenena mikambana io ka eo no ilana safidy politika matotra. Ao an'ny Front de Libération Nationale aloha ny SADC dia tsy tena tsara toerana raha ho an'ny satria ny Front de Libération Nationale zany dia manana n'ilay foto-kevitra hoe tsy miankin-doha amin'ireny rafitra ivelan'ireny amin'ny anaovana ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa tokony ho fiara-miasa. Tamin'ireny fikambanan'ireny dia nanaosy ny fifanarahana izay mandeha amin'ny souveraineté nationale anao. Lasa namela azy zany ianao ho afaka hiditra ao anatin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny firenenao ianao rehefa ohatra ka nanasoniny fifanarahana aminy. Dia izay no ahafahany manery antsika zany amin'ilay izy. Fa raha ny tena izy raha ohatra Madagasikara manana ny hevitra fa hiala amin'ny SADC, miala zany amin'ny Nations Unies satria rafitra apetraky ny Nations Unies ny SADC fa tsy hoe ny SADC ny foronao azy teo. Dikan'izany zany na ny firenena misafidy amin'ny lalam-panorenanao ataony eo fa tsy ametraka intsony ano intsony an'ireny fiaraha-miasa reny dia zakaina zay vokany misy sazy dia zakaina zay vokany fa na mitazona an'io ihany fa mila filoham-pirenena mahay miara-miasa tsara amin'ireny fifanarahana iraisam-pirenena ireny tsika.